Mahakasika kosa ny olona ny any amin'ny faritra sy ny vahaolana manoloana izay raha ny enina trano ao anatin'ny olana delesta sy ny alafin'ny sarany jiro ary ny pon'ny toliary dia efa iva izany olana izany araka ny nambarany solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana sy teny irandriana solony haiko fanadihadiana ary. Hiva tsy ela ny olona ny fahatapanjiro ao toliara voalohany araka ny fanambarana nataony solombavam-bahoaka sy teny randriana solony haiko tamin'ny fiona tamin'ny vahoaka ny toliara ny asabotsy raika amby roapolo jona teo. Misy ny groupe électrogène manana tanjaka hatrany amin'ny 7 mégawatt ampiasaina ao an-toerana. Namafisin'ity solombavam-bahoaka ity fa akoatra ny fahatapanjiro dia olana ho an'ny mponina ihany koa ny alafin'ny sarany jiro ka efa misy ny vahaolana amin'izany. Butsy ampy izay satria mbolafo io jiramatsika io mbosarotsy lafo loatsy tsy zakanay jirama io ary maro tilongoko maro tilongonay tsy mahavoape facture nanapa-kevitra ny filoam-pirenena to plasitoko vavy fa isiana barazy ao an-garazy ao hamokaratsika jiro ahatonga ny jirama eto toliara mora to plasitoko vavy. Miantso ny vahoaka iaraka ifarimbana amin'ny fanadiovana ny tanàna ny toliara ty solombavam-bahoaka ity mba hamerenana indray ny endrika mateonina ny ao an-toerana. Tamin'ny fety ny asaramanitra teo dia natsiaro manokana ny vahoaka ny toliara ity solombavam-bahoaka ity. Nanomana kilalao 3,000 any anaky toliara. Zay hozaraina mandritra ny 26 juin ty. Nanapa-kevitsy koa zaho fa tsy ampy ho kilalao fa hisy vary 5 tonnes ampiarahako aminy mba hoanina izy mianakavy to plasitoko vavy. 7 volana izao no nalany ty solombavam-bahoaka ty teo amin'izany toeran'izany ka nanararoatra nanao tatitra ny zava-bita tao anatin'izay ny tenany. Namafisiny teto fa andraikitra ny solombavam-bahoaka ny miaino sy miaro ny vahoaka. Nofaranina tamin'ny baly populaire nirahana tamin'ny vahoaka ny toliara ny fotoana tamin'io andro ny asabotsy 20 jona io.